baiboly? Ahoana ho ny baiboly? Fampianarana ara-baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Open Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Ahoana ho ny baiboly? Ahoana ho ny baiboly? Ampifaliana trano no ionako aminao ary anonako ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao ry namako. Nianatra tetontsika mahakasika ny drafim-panavodana nasehon'ireo fitaovana nampiasaina tao amin'ny tabernakely tamin'izany fotoana izany. Androany isika dia jery fitaovana anankiray izay tao anatin'io tabernakely io nalay fitoerana masina. Dia tsy inona io fa ny didy folo. Ahoana indray no mahakasika ny didy folo? Mialohan'izay dia tsara hatrany sika raha hiaraka hivavaka. Hivavaka sika. Ry rainay izay ny an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Dia ilay Jesosy Kristy nanolotra ny ainy ka nandatsaka ny rany teo ambony hazofijaliana. Maty, nalevona, ary nitsangana tamin'ny maty. Iny izy lasa niakatra any an-danitra iny mba hifona ho anay. Koa ekeo ny fifonany ho ahy. Ekeo ny fifonany ho an'ity namako ity. Amin'ireo fo izay satria mpanota tsy mendrika, tsy manana ny marina. Tsy hoe Andriamanitra mila vaniny ianao fa nitoetra anay mihitsy nefa ratsy. Koa dia ekeo ny fanampiana anay. Meo anay ny fanano masina mba ho tena anazavanay ny tena famarinana ary ho aranay izany. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatany izany. Amen. Mbola momba ny fanaka ao anatin'ny fitoerana masina indrindra ihany ny resantsika androany. Hodinintsika indray ny anankiray amin'izany dia ny didy folo izay notehirizina tao anatin'ny fiara fanekena. Zava-dehibe ny fahafantarana ny momba n'io didy folo io amin'ny tantaran'ny famonjena. Matoa izy io natao isan'ny fanaka tao anatin'ny tabernakely dia tena tsy ambany zavatra tokoa ka tokony ho alaliantsika lavalava indray ny momba azy. Ny didy folo dia maneho ireo lalàna ivondrona ny fitsipim-piainana na fitsipim-pitondran-tena iray ary ny vavan'Andriamanitra mihitsy no nanonona azy teo an-tendrombohitra Sinay. Dia ny ratsan-tanany mihitsy no nanoratra azy tamin'ny vato fisaka anankiroa. Ary amin'ny teny Grika ny hoe folo, deka no dikany, ary ny teny dia logo, dekalogos, teny folo izay nahazahoana ny teny frantsay hoe decalogue. Avy amin'io zany ny teny frantsay hoe decalogue. Rehefa nanolotra sy nampiseho ny lalàna rehetra tamin'ny ankapobeny Andriamanitra dia tamin'ny alalan'i Mosesy nanaovany an'izany. Andao vakiantsika ny Deutéronomia 5:5-20 sy 7. Deutéronomia 5:5-20 sy 7. Ho vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Koa tandremo mba hanao araka izay efa nandidiny Jehovah Andriamanitra reo anareo, aza mivily na amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia. Fa ny lalàna rehetra izay andidiny Jehovah Andriamanitra reo anareo no halehanareo mba ho velona ianareo ka hita soa, ary maro andro any amin'ny tany izay olovanareo. Mazava eo fa tamin'ny alalan'i Mosesy no nanaovany izany teny izany. Kanefa rehefa namoaka ny didy folo kosa Jehovah dia izy mivantana mihitsy, tsy misy mpanelanelana no ny teny no nanambara zany tamin'ny vahoaka Israely araka ny voalaza ny 14 amin'io
Deuteronomia 5:5 eo amin'ny 4 izy dia milaza toy izao hoe ny teny ny fanatrika taminareo Jehovah tao an-tendrombohitra tao amin'ny afo. Na dia tsy fomba mahazatra aza izany dia tsy maintsy nataon'i Jehovah. Anika raiko tahotra ny vahoaka ary ny angavo mafy tamin'i Mosesy izy hoe aoka ihany ianao ny teny aminay fa ndreo maty zay. Exodus 20:7. Exodus 20:7. Tsy zakany ny nandrehan'Andriamanitra ny resaka mivatana taminy. Tsy nifidy firenen-kafa Jehovah mba hitahiry ny lalàny fa ny taranaki Abrahama no nofidiny ho maso vony anaparitaka izany fahazavana zany any amin'ny firenena rehetra ary zany no adidy ny andraiketany. Zany moa dia mba ho antony ahatonga an'ilay tenin'i Jehovah amin'ny Genesis 12:7 manao hoe aminao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Koa tsy tokony atao agaga zany ny fahitana ny teny hoe lazao amin'ny zanak'Israely. Satria ireo zanak'Israely ireo no taranaka voafidy hijoro vavolombelon'ny fanjakan'i Jehovah manerana izao tontolo izao. Nomena ho adidy ny taranak'Israely ny ampianatra n'izao tontolo izao ny fahatahorana an'Andriamanitra. Satria babon'ny Satana ny taranak'olombelona no nandikan'ny lalàny mpamorona. Koa mila hampatsiahivina azy ny fahatahorana an'i Jehovah amin'ny alalan'ny fitandremana izany didy izany ho fanehoany ny fankatoavany sy ny fitiavany azy ireo. Jeremia 12:7-7 dia miresaka toy izao. Indro izy angoniko avy any amin'ny tany rehetra izay nandroako azy tamin'ny fahatezerako sy ny fisafokako ary ny fahavinirana be. Ary ho entiko amin'ity tany ity indray izy ka ataoko mandry fahizay. Ary izy oloko ary zaho Andriamanina. Dia omeko fo iray sy lalàna iray izy mba atahorany ahy lalandava ahasoa azy sy ny zanany mandimby azy. Dia anao fanekena mandrakizay aminy aho dia ny tsy tsaharako amin'ny fanasoavako azy ary ny fahatahorana ahy dia ataoko ao ampony mba tsy alany amiko. Ataovy ny fikaroana fa ny tena mpaminany marina rehetra, zany hoe ireo avy amin'Andriamanitra marina tokoa dia ny mamerina ny olona ho amin'ny fankatoavana ny didiny satria manala baraka an'Andriamanitra mpamorona n'izao tontolo izao mifandavana amin'ny baikony. Ankoatr'izay, ray Mosesy no nanankinan'i Jehovah ny fanoratana ny didy sy ny fitsipika ary ireo fombafomba natokana ho an'i Israely manokana, dia ilay Jehovah mpanao ny lalàna mihitsy no nanoratra ny didy 10 fa tsy nankininy tamin'ny olona zany araka ny voalazan'ny Exodus 4:7-20. Ary zany fomba zany mampiavaka sy mahambony noho ny lalàna hafa rehetra ny didy 10. Miavaka amin'ny lalàna hafa sisa io, toy ny hoe lalàna seremoniely, lalàna mirakitra ny fomba jiosy, ny didy 10 dia miavaka amin'ireo voatanisa teo. Satria na ny akora nandreketana azy sy ny toerana nipetrahany izy roa tonta aza rampitaina dia tsy mitovy. Ny iray tao anatin'ny fiara no nisy azy dia ny didy 10 zany. Exodus 15:20 sy ny 1:20. Zay no anamarinanao azy. Ary ny Deuteronomia 20:2. Ny anankiray kosa dia ny lalàn'i Mosesy dia teo ivelany ny any. Deuteronomia 21:4-4 no anamarinanao an'izany. Andiny malaza ao amin'ny Baiboly ilay nambaran'i Jesosy fa tsy tonga andrava ny lalàna sy ny mpaminany izy fa anatanteraka. Marina tokoa zany satria tsy lalàna vaovao araka ny fiheverany maro azy no takian'Andriamanitra amintsika amin'izao vaninandro izao araka ny fampianarany diso miparitaka be ankehitriny, fa ilay lalàna tokana tsy miova toy ny toetran'Andriamanitra sy ny fanjakany mandrakizay ihany.
io lalàna tao amin'ny fanekena taloha io ihany no notakiny tamin'izay te handova fiainana mandrakizay. Zay nge mivoarakitra ao amin'le Matio 7:20 ny 9:20 ka hatramin'ny 7:20 Matio 7:20 ny 9:20 ka hatramin'ny 7:20 ary mbola hitantsika amin'ny Marka 2:20 ihany koa zay ny 9:20 ka hatramin'ny 1:30 Marka 2:20 ny 9:20 ka hatramin'ny 1:30 ny fandikana na ny fanitsakitsana an'io didy folo ny atao hoe ota na fahotana. Zay ny voalazan'ny Jaona 1:3 ny 9:4 Jaona 1:3 ny 9:4 ary matetika azy io no antsoina hoe tsy fahamarinana rehetra ihany koa. Araka ny voalazan'ny Jaona 1:5 ny 9:17 Jaona 1:5 ny 9:17 ataovy enne ny fikaroany ninninna fahotana fantatrao ninninna fahadosoana hainao de tsy maintsy ao amin'ny didy folo ihany no amezan'Andriamanitra azy. Zay le mahiendry an'Andriamanitra. Tsy nanao didy 20 izy, tsy nanao didy 50 izy fa 10 ihany. De fampy nilazany ny sitrapony. Ary io didy 10 io de tonga lalàna vaovao zany satria tsy eo mivaty fisaka tsony no andraiketana azy. Fa voasoratra ao am-po mihitsy. Ary tsy olombelona no manoratra azy ao am-po, fa ilay nanoratra ny teo aloha tamin'ny vaty fisaka anankiroa ihany. De tsy iza fa Jehova. Jeremia 1:30 ny 7:30. Mahasarotiny an Jehova izany. Satria izany no lalam-panorena amin'ny fanjakana. Ko tsy ny olona no meny alalana noratra azy mba tsy hisy alaim-panahy ikitika na hoe anova na koa anafoana ny sitrapony. Izay didy 10 nentina nanehoana ny sitrapony zay de mitaratra ihany koa ny toetrany. Ka zay manohitra io sitrapony io de fahavalony tanteraka. Romanina 4:7 ny 7:7 Toko 4 ny 7:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Satria fandrafiana an'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo, fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy sady tsy hainy akory zany. Ary zay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Mazava arak'izany. Fa rehefa manohitra ny didy folon'Andriamanitra io sika, fahavalon'Andriamanitra tanteraka izay ary mitady ny fandringanan'Andriamanitra zany. Araka ny Salamo 4:4 ny 9:20 Salamo 4:4 ny 9:20 de toy zao ny fivakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Hikambana aminao va ny seza fiandrianan'ny ratsy izay misaina fampahoriana manohitra ny lalàna. Mazava arak'izany. Rehefa manohitra ny lalàn'Andriamanitra ianao de manohitra ny sitrapony zay. Io didy 10 io ny lalàn'Andriamanitra. Io ny lalam-panorena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Rehefa nanota ny olombelona satria nandika an'io de mila mitady famonjena aingana izy. Mitady famonjena de amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Zany hoe i Jesosy Kristy ilay naseho'le fitondrana fanatitra tamin'ny andro fahiny. Ny fahatongavan'i Jesosy ry namako de tsy mahafoana ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra de ny fankatoavana ny lalàna. Ko aza manaiky ambakain'ny olona, adalain'ny olona hoe rehefa tonga Jesosy ambany lalàna sika taloha, fa rehefa tonga Jesosy de tsy fiheziny zay lalàna tsony. Tsia. Raha ohatra ka nahazo novanana ny ray fotsiny tamin'io didy folon'Andriamanitra io de tsy maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy. Mbola tohizantsika ny resaka mahakasika an'izay fa aleo aloha hatreo ny fiarantsika amin'ity anio ity. Aza miverina manombo an Jesosy indray eo amin'ny hazo fijaliana. Hatreo fiarako aminao fa de mirary soa. Mirary ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao ny namanao Risara Andrianjatovo. Veloma tompoko.
Ahoana hono baiboly? Ahoana hono baiboly? Fampianarana ara-baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Upfare Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Ahoana hono baiboly? Ahoana hono baiboly?